raha ny hevitry Fleury Rakotomalala izay isan'ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa moa dia nilaza fa tsy mahagaga ary tsy mahataitra ny lisitra izay navoaka ny CES androany. Anjarany vahoaka no mifidy raha ny voalazany. Tsy olana amin'ny Fleury Rakotomalala, candidat amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, ny lisitra izay navoaka ny CES androany izay nisy anarana tsy nampoziny maro ihany. Raha fahitako azy manokana aloha tsy mahataitra reny ary tsy mampagaga satria fomba fanaon'ny politika foana reny. Ary sotran'Andriamanitra mba anisan'ny laza hoe maninona mihitsy moa raha milatsaka Andriamatonga Andry Rajoelina. Tsy olana amiko zany ary ny tokony atao raha tokony ataoko izay ampidirana nga Ravalomanana marika satria ny olana raha asianao fanakatsakana ohatran'io dia iverina indray le olana rapitso satria ve ao ramatoa Ravalomanana lalao dia hoe mety zany ny fandehan'izay izay fanarahana izy miralahany anazy miralahy fa ny firenena tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy mandroso ka naizana tsany avelo ny vahoaka hifidy. Nasiany resaka ihany koa ny mikasika ny fionana karakarain'ny FFKM. Ny FFKM dia mpitaridarana fotsiny amin'le réconciliation sy ny amin'ny hoe izay zavatra eritreretin'ny FFKM ao. Tsy diso ny FFKM amin'izany ary mila fitandremana tanteraka io zavatra io satria raha ikoropadropaka eo na hoe hanapa-kevitra koa unilatéralement fa tsy maintsy tonga dia atao 24 juillet izy mila fieritreretana lalina ary mila fandiniana lalina. Aveloany ray aman-dreny iteny fa manana zanaka maditra izy dia anjarany tsirairay mihaino sy mandinika sy mifampidinika amin'izany. Ho azy dia tokony isy ny fifidianana ary raha tsy tratrany fa 24 ny volana Jolay dia tsy tokony ho taran'ny faran'ny volana Aogositra ny fanatanterahana izany raha mbolazana satria mijaly loatra ny vahoaka malagasy.